Alleloia. Dia mbola mpifaliana lehibe ry hava-malala no hiara-bana antsika tsirairay avy indray amin'izao maraina zao a. Ary misaotra ny tompo lehibe indray androany satria mbola nomeny fotoana androany, mbola nomeny tombosoa lehibe indray mbola afaka manompo azy amin'izao fotoana zao a. Ary isaorana manokana ihany koa ny mpanompony izay manome sehatra hatrany ahafahana mivelatra amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao tonga amin'ny fotoana izay anandratantsika vavaka indray tsika amin'ity maraina ty a. Ary aoka ianao tena entanentana androany resaka amin'ilay tompony tompo a, aoka tena hanana fahavononana ianao amin'izao fotoana maraina zao indray a, fefavonina ny iaino anao ny tompo amin'ity androany ity a, ka aoka vonona ihany koa ianao amin'izay rehetra hambaranao androany ao anatrehan'Andriamanitra. Andaotsika maky tenin'Andriamanitra ary mialohan'ny vavaka izay ho ataontsika indray amin'izao fotoana zao. Ary ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia atao amin'ny bokin'ny Salamo 100:1 ka hatramin'ny 5 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: salamo fiderana miobia an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny, midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary mihanitra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Mbola toy izy antsika zany teny zany atao amin'ny Jaona 4 eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao ny teny: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany ny tenin'Andriamanitra androany hivavaka antsika androany. Andao tena hioby an'Andriamanitra indray tsika amin'ity fotoana ty andao tena hideran'Andriamanitra atsika, hiditra atsika eo amin'ny vavahady, eo amin'ny vavahady ny fiderana hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Andao tena hideran'Andriamanitra atsika amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra androany. Tsarovy rahalahy sy anabavy ny zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hatramin'izay ka hatramin'izao. Tady hidio hoe inona daholo ny fahatsarana, inona daholo ny fitahiana, ny fahasoavana rehetra izay narosaka Andriamanitra, ary mbola nomen'Andriamanitra tombosoandray ianao androany, afaka hiresaka aminy amin'ity androany maraina ty ka andao tena avoaka antsika ao anatrehan'Andriamanitra ny ao anatsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Ary andaontsika tena hitady hikasaka ny herin'Andriamanitra indray androany, satria Andriamanitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary Andriamanitra ihany koa dia mitady ny olona mpiakohaka aminy, mitady ny olona izay tena vonona tapa-kevitra hivavaka aminy ary hiresaka aminy ray amin'izao fotoana zao asan-drato ny vavaka ao androany. Ary ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka ary mideranao indray amin'izao fotoana izao tompo, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao ihany koa. Misaotra anao indray androany noho ny amin'ny fahasoavana lehibe izay mbola omenao sy ny amin'ny fitahinao nay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fitantananao manokana Jehovah Andriamanitra
misaotra anao zay androany satria tombony lehibe ho anay ty fotoana mbola omenao ahafahanay manompo anao ahafahanay miresaka aminao ndray amin'izao fotoana maraina zao Jehovah-Andriamanitra tompo malalo indretro zay tompo mangetaheta anao tanteraka zay isoranay ny amin'ny fitahina maro samihafa zay nataonao taminay tsirairay avy isoranay ny amin'ny famatianao anay tamin'ny zavatra rehetra tompo zay ilainay teo amin'ny fiainanay Jehovah-Andriamanitra na ny fahasalamana na amin'ny hery sy tanjaka zany na inona fitaovana maro samihafa zay ilainay dia enao daholy no namatsy anay tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany tompo mideranao vavanay mankalazanao amin'ny momba anay rehetra zay amin'ity androany ty tompo malala andrehetra zay Jehovah-Andriamanitra mangetaheta tanteraka zay tompo malala mila ny fanatrehanao zay mila ny herinao tanteraka indray zay amin'izao fotoana zao tompo malala Jesosy miakohaka tanteraka eto anatrehanao zay amin'ity androany ity tompo aoka hamangiana tsirairay avy ianao aoka hanafy hery vaovao indray ato anatiny ay ianao tompo malala mba tena hahafahanay miakohaka ary mibebaka tanteraka ao anatrehanao mba tena hahafahanay tena mideranao mankalazanao tanteraka aoka hanafy hery vaovao indray ato anatiny sambatan'olo ianao amin'izao maraina zao Jehovah-Andriamanitra mba tena mba homarina eo amin'ny fanomponanao zay mba tena ianao misy no andrakotra ny fonay ny sainay hanokatra tanteraka ihany koa ny ao anatiny sainay tsirairay avy ianao ary mba tena ho feny fifandraisana tanteraka aminao zay fanahy masinao aoka hameno ny sambatan'olo ianao androany aoka hikasika ny tsirairay avy indray ianao amin'ity fotoana ty aoka hatsapa tanteraka ny fanatrehanao ny tsirairay avy androany tompo malalo aoka hamangy tanteraka ny sambatan'olona mba tena hatsapa zay fa miaraka aminay eto ianao mba tena hatsapa zay tompo malala fa mihaino anay ihany koa ianao amin'ny alalan'izao vavaka zao tompo makasitraka anao sady araka eo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen. Milanao misi atranya sinyu chao fenu yang awatuani fenu yang mini suchawa kumpo fenu yang fanache nawa no misi atranya sinyu chao fenu yang awatuani fenu yang dini suchawa tumpu fenu yang fanache nawa no misi atranya sinyu chao fenu yang awatuani letsika amin'ny fotsika rehetra ihany fenu amin'ny ustrawa fenu yamini usuchawa fenu yamfana se nawa familia no misi chaya sinyu suchawa fenu yana watumpa vela tsikateza vamaneno mbola mila nao misimisy atrano zay tompo
fanay masonao mbola milanao misimisy atraminy fonay milanao misimisy atraminy fanainay milanao misimisy atraminy fiainanay fanay masonao mangena entanao maniry mafianao fenoia ministrao aho fenoia minimoso ciao Família não me se tanya Família não me se tanya Senhor suja Fenuyana watumpwani Família não me se tanya Família não me se tanya Senhor suja Fenuyana watumpwani Halleluja. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manono fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny tokantranonao ary misaotra an'Andriamanitra lehibe amin'ny tian'io ty satria afaka manompo anazy eto ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa manome anjara fivelarana amin'ny asa fanompona mankasitraka indrindra tompoko. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoan'izao fa alohan'ny vavantsika dia hijery tenin'Andriamanitra ato amin'ny Daniel toko fahasivy dia nandininy fa 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra atongilano ny sofinao ka mihenoa ahirato ny masonao ka jereo ny fahafohananay sy ny tanàna izay nantsoina amin'ny anaranao fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao fa amin'ny habeny indrafonao. Halleluja. Amin'izao fotoan'izao ry havako andoantsika sy anao tena hoe mivavaka amin'Andriamanitra hifona aminazy tsika amin'ny zavatra rehetra izay vitantsika teo anatrehany izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony. Tsarova ry havana fa aza atao fahazarana fotsiny ty fotoan'androany ty fa na en ligne ary zao fotoan'izao tsarova fa eo amin'ny toerana misy anao io mandray anahy io mihitsiny eo alohanao eo mijery anao ny tomponao efa nanongilany sofiny izy efa mijery ny masony miainanao izy asandrato ny feonao mibebanao amin'izao fotoan'izao. Ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra sy midera ny anaranao masiny zay dada no fahasoavana sy tombotsoa lehibe zay omenao anay fa anay mibebaka eto anatrehanao tompo mamindrafo aminay ianao na ina indrika fahotana sy heloka vitanay tompo fa mbola nomenao fahasoavana zay amin'izao fotoan'izao afaka manatona anao eto amin'ny fanatrehanao mangataka an'ilay raha sarobidin'i Jesosy Kristy tompo zahay tompo anadio anay tsirairay avy eto ny fo sena fanahy ny hena ny tena vatanay ray manontolo hatramin'ny akanjo mpananay sasao madio zay dada mba tsy hisy pentipentina ary diovina zay mba tsy hisy fahotana ary manavoata niteraka amin'ny fanolorany tenanay aminao izay tompo reso zay ho zanakao ary raisinay anao tompo sy mpamonjy fiainanay ary amin'izao fotoan'izao dada mangataka fahasoavana ery sy fahasoavana zay dada tsy iverenany amin'ny fahotana zay vitanay teo anatrehanao tsony mankasitraka anao dada amin'ny famindram-po sy zay hery omenao anay tsy hanotanay ho masonao intsony anao rery ny dera sy ny laza ny haja vonahitra mandrakizay amin'ny anaran'ny sarobidin'i Jesosy Kristy tononona ny famindrampon'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy eto. Halleluja. Amen. Fantatro fa tiaianao na mandalo mafiazao fantatro fa tiaianao tsy mafoy aianao
fantatro fa dia ianao na mandalo mafiaza fantatro fa dia ianao tsy mafoya Sedrani maftenia Tocita quintu Isaia farana Su fabulate Yana Mazzanga non dai Uzzara Comiutinitaru ti avvelano la mangia chisaia tu poti fantasciu fa mafiaza fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao ereo zay efa noralovako ny sedrany maftenia quintu Isaia farana su fabulate Yana Mazzanga non dai Uzzara buku Fiaina tu comiutinitaru ti avvelano va mangia Isaia tu poti Yana Banarina fiainana Yana Banagana fiainana Yana Tini Caesar vaciaziano atao Banarina fiainana Yana Banagana fiainana Yana Tini Caesar vaciaziano atao Tumpominwana Cinitalu si avvelano va mangia chisaia tu poti aiana azzanga non giai uzzara cucu mi fiaina cucu o mio cinitalu si avvelano va mangia chisaia tu poti aiana tu poti aiana Alleluia, tsara ny Andriamantsika manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ary miaraba antsika hatrany tompoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
averintsika amin'Andriamanitra voninahitra raha mbola afaka miangona tahaka izao tsika miantso ny anaran'Andriamanitra tombontsoa lehibe nomeny antsika dia isaorantsika lehibe Andriamanitra isaorana trano mpanompon'Andriamanitra izay mame fitokisana afahana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko ivavaka tsika fa alohan'izany dia andeontsika hamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny Matio 7:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20 toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra any ary na inona vahana ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra any ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azonareo avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany fa na aiza aingonandrona telo amin'ny anarako dia eo ampovoany aho amen manatrika antsika sianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao andeontsika hivavaka asandrato feo antsika amin'izao fotoana izao raha amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotranao izay Andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao izay Andriamanitra tenao milaza Andriamanitra fa na aiza aingonandrona telo amin'ny anaranao dia ampovoany ianao mino izay fa manatrika eto ianao Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary misaotra mifanatrehanao mahery vaika amin'izao fotoana izao sy ny tsirairay avy makasitraka anao izay Andriamanitra eto androany Andriamanitra ny hery ny fahefana nomenao anay tsirairay avy eto androany tenao milaza fa na inona fehezinay ety ambony tany dia fehezinao zany any an-danitra any ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fehezinay ny asa fahavalo rehetra ny ao anatin'izao fotoana izao fahavalony tsy fifatohana rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy zany ninina blocage sakana lefa mifahavalony ao anatin'izao fotoana izao manakana anay tsy andrainy anjara voatendrina eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tsirairay avy zany amin'izao fotoana izao Andriamanitra ny teninao milaza fa na inona angatahanay eto androany dia ho azonay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mangataka ny hery fanahy masonao izay irotsaka tanteraka ny ao anatin'izao fotoana izao mangataka izay tena irotsaka ny voninahitra ny ao anatin'izao fotoana izao hoenky ny atmosferanao izao fotoana izao Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any ataovy ny asanao magaga amin'ny fiainanay tsirairay avy eto androany Andriamanitra ianao fantatray fa nanomana ny tsara indrindra ho amin'ny fiainanay tsirairay avy eto androany dia ataovy zany Andriamanitra raha ianao miasa iza moa masakana fomba fiasanao Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy makasitraka indrindra raha eo rahan'i Jesosy Kristy andrakotra amin'izao fotoana izao sy ny tsirairay avy tsisy maso tsisy tanany ratsy fanahitan'izany fa voninahitrao ny sehony ao anatin'izao fotoana izao Andriamanitra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy aleluia amen sodranao amin'ny anaran'i Jesosy ahitany tompo anenao ahitany tompo ianao amin'ny fiainanao rehetra amen zay mbola misalasala aza misalasala tsy fa manapa-hevitra manomboka androany anaraka an'i Jesosy Kristy no lalana fahamarinana averitsika indray mandeha Jesosy Kristy no tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalan'iza ny anaran'i Jesosy no anarana ambony indrindra anarana masina indrindra lohalika rehetra mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy ny hery rehetra miankohaka amin'ny anaran'i Jesosy satria masina zany anarany zany hiteka mafy ianao ary hidera ny tombotsika any amin'ny famasinany Chiuderà
avena mendrika ve teneneo akaikinao hoe tena mendrika no diraina ny tompo hoe raha vonina ary anao dia zao e ho avy ny mpanjaka vonina avy amin'ny fiainanao e est-ce que tu es prêt mon ami est-ce que tu es prêt ouais la cigarette la sambalaga Allo Sunce, allo Sante, Uave Panza, Uave, allo Tata, allo Mama, hey, hey, Uave Panza, yeah, Ale! Allo Sunce, allo Sante, Uave Panza, Uave, allo Tata, allo Mama, Uave Panza, yeah. I wanna say one I'm from Marina, I wanna from Masina, my fees my Razlet, I wanna say one I'm from Marina, I wanna from Masina, Malaya Luzaro Fifalina, after them says an Apaurina, I want it, Nifat Patsuta I want it, they are not attacking you in Africa, I want it, Marena Mandema Vari, and two months I want Townsy, up to them by up to 20 some of the feet. Hey, what is it? Allo Sunce, allo Sante, Uave Panza, Uave, allo Tata, allo Mama, Uave Panza, allo Sunce, allo Sante, Uave Panza, Uave, allo Tata, allo Mama, Uave Panza, yeah. I want to from Marina, I want to from Masina, the fees my God. That's it. I want to say one from Marina, I want to from Masina. Hey, Louisiana, Malaya Louisiana, Fifalina. I want it. After them says in a Paulina, I want it. If I put stop at that, I want it. They are not attacking you in Africa. I want it. Marina Mandema Varina, I want Townsy, even Samabai, I'm to go to San Tafita. What is it? Who are the Pataka? What is it? Who are the Pataka? Who are the Pataka? Who are the Pataka?
eo reo miaraka amikely ahoane ahoane zay fotsiny ahoane 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 somary tokely leo akaikinao ianao zala saksane ahoane 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 ny marenina mandray maparidy antopanzao antaonjiny ivava hoanjamba mbahity amty tantisany utafite wavize wavize hoavy mpanjake wavize wavize hoavy mpanjaka hoavy mpanjaka hoavy mpanjake
Halleluja. Tonga amin'ny fotoana mifanatitra sy fahafolo-karena isika amin'izao fotoana zao raha lasy anabavy dia fotoana fitahiana. Fotoana fitahiana. Hotahian'Andriamanitra hatranany zasy ianao ary manonona zany fanambinana, fitahiana, firavoravona ho antsika ny tenako alohan'ny amakiako ny tenin'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako mbola nanome tombosoa andray afahako manompo anazy miaraka amintsika eto androany. Ary manome azy makasitraka andraiko ara-pinoana dia Dokotera Rina Mivady zany mbola manome fatokisana sy manome asehatra afahako manompo an'Andriamanitra mivelatra amin'ny asa fanompoana ato amin'ity ministera ECI nampitondrain'Andriamanitra an'izy ireo ty. Voninahitra dia an' Jesosy Kristy irery ihany. Raha lasanabavy araka ny efa nolazaiko teo hoe fotoana ny fanatitra sy fahafolo-karena izao. Ao ambadiky ny fanatitra sy fahafolo-karena raha lasanabavy dia misy zava-miafina goavana be ataon'Andriamanitra. Dia arena sy voninahitra. Miafina izy io ho an'ny olona zay tsy manatanteraka ny tenin'Andriamanitra, ho an'izay tsy manao an'izay fanatitra sy fahafolo-karena zay. Fa miposaka mazava tsara kosa ilay izy ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny olona izay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra dia manao fanatitra sy fahafolo-karena. Ho anao manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ne zany hiposaka aminao amin'ity volany ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny arena sy voninahitra. Tsara io Andriamanitra sika io. Ity ampiandohana dia mampahery anao. Ho anao zay efa manao fanatitra foana, fahafolo-karena foana, tohizo hatrany raha lasanabavy. Izany mba fanirian'Andriamanitra, izany mampisika an'Andriamanitra, izany mba irian'Andriamanitra. Ahitanao hotahiana foana, ahitanao hitohy foana ny fanambinanao amin'ny fiainanao. Ary zany koa mba irianay mitory teny isan'andro eto, mampianatra araka ny tenin'Andriamanitra, irana mba hitahiananao. Te ahitanao isandratra foana raha lasy anabavy. Mba ahitanao ho feno voninahitra makana voninahitra foana. Zany mba tianay ahitanao sy ny akonanao raha lasy anabavy. Ho anao izay tsy nanao fahafolo-karena, izay mety nangatsika ianao, nanao teo aloha nefa niemitra ianao ankehitriny. Mety noho ny olana maro samihafa, ny volanao mety niena, ny karamanao mety niena, mety koa hoe nahazo vola be loatra ianao dia tsy vitanao intsony manao fahafolo-karena sy fanatitra. Nitavozavoza ianao ny tena marina, amindra fo aminao ny Andriamanitra. Mampahery ianao raha lasy anabavy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, miverena dia iverina aminareo aho. Mina fa amerina ny laonina ny fiainanao Andriamanitra manomboka androany. Ary ahitanao io raha ianao zany olona zany, isandratra ny oatra ny fahitako ny fisandratana nataon'Andriamanitra ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andao sika maki tenin'Andriamanitra. Vakesika ny tenin'Andriamanitra anome voninahitr'Andriamanitra, anome fanatitra an'Andriamanitra sika. Ideran'Andriamanitra mpifaliana sika amin'ny fanatrehany. Satria zany tenin'Andriamanitra. Miravoravo, mifaly ary miantso misy Andriamanitra miantso atsika, miantso firenena anome an' Jehovah. Vakesika ny tenin'Andriamanitra atamin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany vakesika toko fa 9 andiny fa 7 ka hatramin'ny faraika amin'ny 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Ry firenena manomeza an' Jehovah, manomeza voninahitra sy hery ho an' Jehovah. Manomeza an' Jehovah ny voninahiny ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo anatrehany. Miakofa eo anatrehany Jehovah amin'ny fiangona masina. Mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany. Ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehovah no mpanjaka. Raha lasy anabavy,
zany tenin'andriamanitra miantso firenena misy izay manatera manomeza an Jehova aoka anatitra fanatitra eo anatrehan'andriamanitra. Tiatsika loatra andriamanitra raha lasanabavy. Inona moa ny anton'izany? Zay mahatonga ny tenin'andriamanitra milaza hoe aza misehoseho foana raha tsy mitondra fanatitra, satria tian'andriamanitra hotahina ho azika n'ilay zava-miafina foana dia ilay arena sy voninahitra. Jereo tsara nefa mbola misy tenin'andriamanitra anankiray ty ary mampianatra izy mba tsy hanaterateratsika foana zay tiasika hanaterana ny fanatitra. Atero amin'izay toerana izay nitendreko anareo izy izy an Jehova. Atero amin'ny toerana amin'ny firenena anankiray izay hitoeranareo hoy izy Andriamanitra. Ary ambola naposaka indray ny zavatra miafina ao anatin'izany raha lasanabavy. Ndao nefa vakitsika izy atao amin'ny Deutéronomia zary teny zany Deutéronomia toko 12 andiny 10 ka hatramin'ny 14 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa tafita any Jordana ianareo ka monina any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrareo anareo olovana, ary omeny fitsarana ady amin'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo, ka mandry fa izay dia eo amin'ny tany izay hofidiny Jehova Andriamanitrareo ampitoerany anarany no hitondranareo izay rehetra andidiako anareo. Dia ny fanatitra dora anareo sy ny fanatitrareo hafa alasadra sy ny fafolo karenanareo sy ny fanatitra asandratra ny tananareo, ary zay zavatra tsara ataonareo voady amin'i Jehova dia hifaly eo anatrehan Jehova Andriamanitrareo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo, ary ny levita izay ao an-tanànanareo, fa ny levita tsy mba manana anjarana lova eo aminareo. Mitandrema mba tsy aterinao hiena amin'izay tany rehetra tianao ny fanatitra doranao, fa eo amin'ny tany izay hofidiny Jehova ihany amin'ny firenenao anankiray no anateranao azy, sady eo koa no anaovanao izay rehetra andidiko anao. Raha lasanabavy ny Andriamanitra sika dia Andriamanitra fanekena, manome fanekena amin'ny teny ho asy anao izy, mba tsy hanaterateranao zay tianao hanaterana azy ny fanatitrao. Tonga dia mahisy zany ny teny eto raha lasanabavy. Raha ato amin'ny Esei ianao no nisafidin'Andriamanitra no pato, dia ato ny toerana nametran'Andriamanitra ny anarany hitahiananao, anompoanao, hitezana ny ara-pananao, eny anambinana ny mombanao rehetra amin'ny alalan'izy, amin'ny alalany Mosesy izay napetraky neto, dia Dokotera Rina mivady zany. Tsy hoe etanao manompo dia lasa ianao tonga dia manatitra fanatitra any amin'ny fiangonana hafa. Tsy hoe rasy, fa raha te ho tahiny ianao dia manarany prinsipa an'Andriamanitra. Zany dia tsara aminao ny teniny miverimberina. Mihina fa ianao ilay olona ho tahin'Andriamanitra ny Papa. Hifaly amin'ny zanakao, hifaly amin'ny zanakao lahy, zanakao vavy, zany ny sekret ao ambadika. Voninahitra ne zany raha lasanabavy, ravoravo ny ankonanao. Zany mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe atero ao an-tranoko ny fahafolo-karena sy ny fanatitra. Zaho toetra amin'izany aho izy Jehova. Jehova indray no zahana toetra raha lasanabavy, ilay be voninahitra, ilay manan-karena, ilay tsisy mitovy aminazy. Mbola izy indray no zahana toetra amin'ny volany, amin'ny arenany nomena antsika. Itsika neny tena zahana toetra amin'izany raha lasanabavy. Satria ny fanatitra sy fahafolo-karena dia fizahana toetra ho antsika. Fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra, fanomeza aza ho an'Andriamanitra. Raha lasanabavy, hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 24, vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 24:5 amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko azy. Ho anao ty teny ty: handray fitahiana avy amin'ny Jehova izy,
ary fahamarinana avy amin'Andriamanitry ny famonjena azy ho anao izay manatanteraky ka aterinao amina toerana ampanateran'Andriamanitra amin'ny toerana nametrahana anao ny fanatitra sy dia andray fitahiana avy amin'ny Jehovah ianao sy ny akonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fahamarinana avy amin'Andriamanitry ny famonjena azy. Ralasana bavy andaosika ivavaky. Asandrato ny fanatitra anao atao amin'ny tananao akavanana fa aneo zava-mahagaga Andriamanitra amin'ity volana ity. Ndao ary ivavaky sika amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zay Andriamanitra manome voninahitra anao ny amin'ny fahasaranao. Eto zay Tompo hitondra ny fanatitra eo anao. Amasinina ity fanatitra ty Andriamanitra. Ho fanatitra ho akasitranao. Raisy Tompo aoka ho tonga ho fanatitra tahaka ny fanatitra ny Abela. Emboka manitra ho an-danitra ao. Emboka manitra hitsikianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo aoka ho tanterahanao ny teninao fa androsaka ambiampy ho anay ianao isanandro sanandro ary ho anjay miverina anao fanatitra sy fahafolo-karena amin'izao fotoana zao dia miverena amina anao Jehova ho amin'ny tananao feno arena feno voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo mivavaka ho an'ny mpanomponao zay zay mitantana atranatrany zao fanatitra sy fahafolo-karena zao. Omeo fahendrena Tompo atranatrany atonga ampandroso ny fanjakanao amin'ny fombanao mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nanaovako zany vavaka zany misaotra Tompo. Amen. Amen. Isika moa rahalasana bavy dia mbola tsy misokatra zao ny fiangonana aty Maorisy dia aprimo ao amin'ny toerana izay aprimanao azy ny fanatitra anao dia miandry sika zay programa fandaharana satria sika dia olona makato zanaka makato izay fandaharana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitarika sika na hoe mety ho alaina amin'ny tokantrano tsirairay zany na hoe isokatra ny fiangonana va samy mitondra ny anazy dia izay fandaharana eo no arahasika. Dia samia tahian'Andriamanitra daholo sika tsirairay tononona aminao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 23 ho tahiana ny aninao an'izay manompo an'Andriamanitra sy ny ranonao ary esorona aminao ny aretiny ary ny taninao dia tsy momba tsony fa hiteraka amokatra ny momba anao manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Tahian'Andriamanitra daholo tompoko. Amen. Amen. Ny anaranao Jesosy masandratra. Ny saotra, ny dera, ny voninahitra, ny aja ambony indrindra. Ny fanjakana mandrakizay dia ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandriana sy ho an'ny zanak'ondry. Andriamanitra mendrika deraina mandrakizay ny anaranao. Mendrika deraina mandrakizay ny voninahitra. Tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao. An'izay idera dia mendrika idera sy mihaja sandratra intanana eo anao mba ho voninahitra ao. Mendrika idera
rehetra miaraka hira hoe ambara hoe tsisy tohanao andriamanitro mendrika ny dera mandrakizay anao araha sandratray zao iro zao hiderana ianao mendrika ny dera ireo amin'ny floretra zany ito zany asandrato ny tananao Nitananay wanao Buhay ikaw Magagatsaranaw Sisimito yaminaw ilazy eo mivavatsika hoe andriamanitra tsy misy toanao andriamanitra tsy misy azo ampitahina aminao tsy misy azo arina aminao na inona na inona na iza tsy misy ohatranao mandrakizay andriamanitra Mendrika ho anao ny
Magic one now, ni sabaciare.
Aleluia. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay omeny anahy androany ahafahako mitarika antsika amin'izao fotoam-bavaka izao ary misaotra ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay manome tombosoa amin'izao fotoana izao ary miarabanao amin'izao maraina izao mino aho fa Andriamanitra efa nanomboka zavatra tsara taminareo nanomboka tamin'ny maraina ka hatramin'izao ary mino ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ihany koa misy zavatra lehibe mbola ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Teraba manokana amin'ireo olona izay hitako eo amin'izao fotoana izao miaraba amin'ny Felana, miaraba amin'ny Saoly, miaraba Nadia, miaraba ny Feno, miaraba ny Tanti Marcella, miaraba ny mpanompon'Andriamanitra Docteurina, miaraba ny Felicia koa hitako eo tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra sy izay commentaire any ambony izay tsy hitako eto satria vao fetra ihany ny olona hitako eo Isabella fetra miaraba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany fidian'Andriamanitra hitondra teny ho antsika androany mino fa Andriamanitra ilokalize anareo tsirairay avy zay ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Ampatsahiviko amintsika ty volana ity dia atao hoe volana fiobina. Volana fiobina satria rehefa tena mijeryntsika Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tsara. Jerentsika rehefa avy eo araka ny tenin'Andriamanitra maro zay efa nomen'Andriamanitra antsika androany fa te hiteny aminao hoe Andriamanitra nanokana ty volana Desambra ity satria tian'Andriamanitra ioby ianao amin'ity volana ity. Mety hoe zavatra sarotra nahalovanao nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'izao fa ity volana Desambra ity natokan'Andriamanitra ho antsika sy ianao mba hifaly sy ioby ao anatrehany. Andao tsika amin'izao fotoan'izao alohan'ny hidirako amin'ny fizaran-tenin'Andriamanitra andehantsika hivavaka saotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary angataka amin'ny fanahy masina hitarika antsika, hitarika anahy voalohany indrindra tsy andeha araka ny fisaina koa tsy hiteny zavatra momba fa tena hoe Andriamanitra mihitsy no asandratsika eto androany ary mintsika ny teny rehetra zay voalaza eto androany isy mifahagagana sy mifahamatarana iseho amin'ny fiainantsika sy ianao noho ny fiasan'ny fanahy masina androany. Andao antsika sy ianao hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao, mideranao, mankalaza ny anaranao masina fa Andriamanitra tsara ianao. Tena Andriamanitra tsara sady mpanao tsara foana ianao amin'ny fiainanay isan'andro. Amin'izao anio izao dada mbola fidinao zay. Mbola navelanao ho velona eto amin'ity tany ity izahay satria manana teny ho anay ianao androany. Nanavaka anay ianao androany dada satria te ahita ny fiainanay misandratra miantsara antrany ianao. Zany dada isora anay ianao amin'izao maraina izao. Ary io fotoana io dada dia tena fotoana natokanay ho anao mba hitenenanao amin'ny fiainanay, mba hideranay ianao mba ankalazainay anao, mba tena ioby koa zahay ao anatin'ity androany ity satria efa natokanao anao an'izany izay dia mangataka aminao eto amin'izao fotoana izao mba tena hoe ianao no manatrika anay satria fotoana ho anao zany. Hatreo izay tombo oka mifanahinao masina hiasa aminay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao ary tena samy hitondra an'izany vokatra izany, samy faly, samy ioby zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary aza vela mihitsy ny dada misy teninao iraraka eto androany fa oka zay teny avoakanao eto androany dada dia tena hitondra vokatra amin'ny fiainanay mba hamezanay voninahitra ny anaranao ireriany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay ray eo. Amen. Amen. Ten'Andriamanitra voalohany indrindra tokoa avy hatrany hiditra ny ten'Andriamanitra tsika dia ten'Andriamanitra efa voalaza amin'ny mpanompo ao anatin'ny Salamo 98 manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamo 98 andimy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Miaravakintsika ary amin'ny anaran'i Jesosy. Mira firam-baovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanany sy ny sandriny masina no navita famonjena.
Jehova efa nampafantatra ny famonjeny teo imasin'ny Jentilisy no nanehoany ny fahamarinany. Patelo, efa nahatsaro ny famindrapony sy ny fahamarinany taranak'Israely izy, efa nahita ny famonjenysika ny vazantany rehetra. Faefatra, mioby an Jehova ry tany rehetra, velom ny oby ka mira. Fadimy, mankalaza an Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy feo firahana. Faenina, amin'ny trompetra sy ny fitsokafana ny anjomara, ka mioby ao anatrehan'i Jehova mpanjaka. Io ny tenin'Andriamanitra no ijorontsika amin'ity volana ity. Amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka mioby ao anatrehan'i Jehova mpanjaka. Hitantsika ao anatin'io teny io Andriamanitra nanao fahagagana tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Nanao fahagagana namonjy ny zanak'Israely. Dia zareo nanana safidy teo aorianan'izany famonjena izany, teo aorianan'izany fahagagana nataon'Andriamanitra izany, nanana safidy zareo hoe hijanona ohatr'izao, hoe samody efa samy nandresy dia samody. Nanana safidy izy reo. Fa nefa inona ny safidiny zareo dia safidiny zareo hoe allo hioby an'Andriamanitra sy mankalaza an'Andriamanitra. Donc ianao koa zao manana safidy amin'izao fotoana izao. Inona no ataonao amin'ity volana ity? Hioby an'Andriamanitra ve ianao? Sa hoe hijery ny zava-misy ao manodidinao? Araka ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao averina foana le izy satria matoa zavatra anankiray zareo mitranga amin'ny fiainana dia tsy maintsy efa nekenin'Andriamanitra izany. Ary misy olona fomba fijerin'ny olona amin'ny zavatra anankiray araka ny nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herina manana safidy isika hieritreritra negatif foana ve isika sa hieritreritra positif. Dia ianao amin'izao fotoana izao mahita ny momba ny Covid eraky ny tanina. Allo zany isika hijery ao Madagasikara sy Maurice. Raha mijery zany ao Madagasikara sy Maurice satria zany mba zavatra hitantsika kokoa. Ao anatin'ny Covid mifietraika misy amin'izao fotoana izao maro ny olona maty. Rehatsika, fantatritsika, hitatsika amin'ny Facebook. Kanefa kosa en parallèle misy koa ny olona miteraka. En parallèle koa misy koa isika asianao ohatra zao amin'izao fotoana izao mbola velona. Fa manina tsika tsy mioby an'Andriamanitra amin'izay zavatra izay. Fa manina isika tsy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fahavelomantsika. Fa manina ny ankabetsanan'ny olona any amin'ilay hoe firindray maty androany. Firindray maty zao. Ohatra anankiray indray afaka jerevantsika ny conséquence an'ilay Covid maro koa ny olona veriasa. Ary nefa en parallèle ihany koa misy olona ao anatin'izao fotoana izao na hoe fotoana crise nefa nenazy ny asa miroborobo be. Mahita hoe lalana misokatra bebe kokoa izy. Fa manina izany koa tsy resantsika. Fa manina any amin'ilay veriasa. Jerevantsika koa manaraka. Misy koa ao anatin'izao situation zao tena versainy. Tsy tazy atao, tsy manana fanantenana ho an'ny apitso. Dia nefa misy koa ao anatin'izany tena tonga sainy. Ay zao zavatra misy dia allo zao indray no ataoko. Zany hoe safidy ho antsika asianao zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe hioby any zavatra tsara ataon'Andriamanitra isika ve sa hoe hijery ny côté négatif. Manana safidy ntsika asianao. Fa raha te hioby tokoa tsika asianao anatin'ity volana ity andao jerevantsika ny zavatra tsara ataon'Andriamanitra isanandro amin'ny fiainantsika.
raha jerentsika le teo an zanak'Israël nandresy zareo nisy fahagagana nataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika asianao isan'andro nge mifotsika maraina salama tsara mandeha miasa omen'Andriamanitra sakafo misy fitahina omen'Andriamanitra misy fahasoavana maro ny zavatra miseho ao anatin'ny andro anankiray ary maro koa ny zavatra milazain'ny olona ohatra hoe ratsy kanefa isika mila manana safidy alohantsika mijeran'ilay tsara foana satria ilay tsara foana jerentsika iny zany no mampifaly antsika trano nampianatra mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herinandro hoe ny olona anankiray rehefa faly rehefa miafaly antrany dia zay fifaliana zay rehefa feny dia mitondra fiobiana ka raha tsika mijery côté malahelo dia jamais isika ho faly raha vao jamais ianao tsy ho faly dia jamais ianao ho feny fifaliana ka rehefa tsy ho feny fifaliana ianao dia tsy ho afaka hioby dia ny eto raha ohatra ka hoe te hioby ianao te hioby an'Andriamanitra te hioby miaraka amin'Andriamanitra amin'ity volana ity dia ny fomba fisainantsika mila hovainy mety mitenitsika hoe tsotra aminao miteny an'izany pasteur tena tsy tsotra amiko satria samy olombelontsika ary tsika samy malala ny zavatra lalovantsika fa le izy kosa ny différence an'ilay izy hoe mila isika manana safidy jereva nge safidy nomen'Andriamanitra tsika amin'ny Deutéronomia 30:19 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Deutéronomia 30:19 miantso ny lanitra sy ny tany ho an'io ho vavinombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ho mifidiana ny fiainana mba ho velony ianao sy ny taranakao dia ho tia Jehova Andriamanitra ao ianao ka hiaina ny feoany sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy ny fahamarona ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany izay nianiny ny Jehova tamin'ny Abraham sy Isaka ary Jakob razanao omena azy. Amen. Teo tsika ny resaka hoe maro ny olona maty maro koa ny olona mbola velona amin'izao fotoana izao lay velona nefa tsy dia resahana loatra fa lay any amin'ilay maty foana ny fisainantsika eto ny tenin'Andriamanitra miteny apetrako aminao ny safidy androany hoe inona mifidinao fiainana sa fahafatesana fitahiana sa ozona inona zany no safidintsika zay indray mino aloha fa efa hitatsika efa maro ny expérience hitatsika mino fa tonga saintsika androany hoe aloha misafidy fiainana raha tia ho velontsika sy ny taranakitsika aloha fiainana lay fiainana zareo dia Jesosy Kristy satria ozy tenin'Andriamanitra manao hoe zay tsy hovakintsika fa haintsika loatra amin'ny Jona 14:6 ozy ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy no lalana fahamarinana sy ny fiainana ary mifantatritsika ihany koa hoe Jesosy Kristy dia teny soratra masina satria izy lay teny efa fantatritsika ny teny ao anatin'ny Jona 1:2 sy 3 tiako atongavako amintsika dia nizao mety misy zavatra maro amin'ny fiainana hitatsika fa kosa ny tenin'Andriamanitra foana iny ihany no afaka mampifaly antsika eo Andriamanitra miteny miresaka amintsika sy ianao raha ohatra ka hoe ho fenontsika vaovao amin'ny radio vaovao amin'ny télé vaovao amin'ny Facebook dia tena vaovao ratsy foana nge nomeny izao tontolo izao antsika fa raha ohatra ka kosa isika mifidy fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia aloha tena raisintsika ny tenin'Andriamanitra
ny tenin'Andriamanitra zay mampisy fifaliana antsika antrany antrany. Zao inge zareo tsy haiko raha nanao an'izany expérience zany ianao fa za raiky ihany fa misy maro amintsika mino nandalo an'izany satria mahazanak'Andriamanitra antsika mifotsika maraina mivavaka. Rehefa vao mivavaka ianao mahazo tenina avy amin'Andriamanitra. Ary io teny io tena mampanatenin'Andriamanitra hoe tsy miraraka amin'ny tany mihitsy io teny io. F'Andriamanitra, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Tena mijery ny teny mihitsy n'Andriamanitra ary ny tanterahany mihitsy ny teny amin'ny fiainantsika satria izy tsy olombelona andainga. Dia raha mivavaka ianao maraina, mahazo teny ianao, mandeha ianao dia hitanao fa tanteraka aminao zany teny nomeny tompo anao zany, dia ho faly ve ianao sa ho ketraka? Ho faly ve ianao sa alahelo? Zany hoe teny soratra nomen'Andriamanitra anao dia ataon'Andriamanitra iainanao, hitanao le vokatra dia hifaly ve ianao sa tsy hifaly? Mino fa hifaly ianao satria Andriamanitra nanamarina ny teniny amin'ny fiainanao. Ary tokony ohatr'izany foana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Eny mety hoe maro ny zavatra miseho fa mila tsika midiscipline ny tenantsika. Mila tsika mangataka amin'ny tompo. Raha ohatra ka hoe tsika eto mbola tsy manana zany discipline zany mila sika mangataka amin'ny tompo hoe tena ataovy discipline mihitsy amin'ny fiainako isan'andro isan'andro. Tsy mahazo teny, tsy mivoaka ohatrano raha tsy mahazo teny anankiray satria rehefa vao mivavaka isika isa-maraina miteny hoe rainay any an-danitra amasina ny anaranao dia avy eo voanimbony misy an'ilay hoe omeo sazanay anio. Ina moa le saza tsy resaka sakafo hoaninao fotsiny fa tenin'Andriamanitra ilainao anio. Zany tena sakafo lehibe hozy tenin'Andriamanitra hoe ny olona tsy miaina mofo sy ny rano fotsiny fa amin'ny teny zay avoakan'ny vavan'Andriamanitra. Raha vao ianao zany mahazo an'izay teny zay tanteraka aminao zany teny zany automatiquement misy fifaliana mivoaka aminao. Zany hoe source ny fifaliantsika tsy eto amin'izao tontolo zao satria efa nyteny koa n'Andriamanitra hoe ao amin'izao tontolo zao no ahitanao fahoriana, ahitantsika zavatra ratsy maro fa matoky hozy izy fa izy efa nandresan'izao tontolo zao. Fa ao anatin'ilay fandresena misy teny nomen'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Fandreseny ho antsika isan'andro isan'andro zay mitondra fifaliana ary ny fifaliana miampy araka ny nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra mahatonga antsika miompy. Ary misy tenin'Andriamanitra tiako vakintsika ary exemple koa nalain'ny Paoly apôstôly ao anatin'ny Filipiana 4 zay fantatritsika tsara 14 ka hatramin'ny 15 dia tiako miaravakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ozy Paoly apôstôly hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo, hoy aho indray mifaly. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanao efa mbiakaiky ny tompo. Aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy fifonana mba mino fisaorana no hoentinareo manambary ny fanangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fafito, ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra iaro amin'ny foninareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Fahavalo, jereny tsara nge fahavalo tamin'ny voalohany Paoly miteny hoe mifaly. Mila mifalyntsika. Efa miteny hoe amin'ny fivavahana. Raha misy zavatra manjoanao, raha misy zavatra mafy aminao, amin'ny fivavahana, amin'ny fifonana, amin'ny fisaorana no anatontsika n'Andriamanitra. Dia izy mahay any zavatra rehetra ilaintsika dia amehantsika an'izany izy. Jereo inge fahavalo, zany miteny Paoly hoe mila mifaly isika aloha. Dia jereo amin'ny fahavalo andray manao hoe farany ry rahalahy, na inona marina, na inona manakajy, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateoti, na inona tsara laza, raha misy ahatsara amin'ny mpanahy, raha misy ndery dia evero izany.
Hitantsika ao anatin'izany mbola toiziny Paoly apôstôly tsy miteny amintsika fotsiny izy hoe mila mifaly fa nampianarintsika mila mifalyntsika amin'ny fomba ahoana isika afaka hifaly isika rehefa misy zavatra atrehantsika dia manatona n'Andriamanitra isika amin'ny fivavahana rehefa vita amin'ny fivavahana amin'ny fifonana dia fisaorana dia omen'Andriamanitra antsika izany avy eo izy aza manana fisainana negatif favaly jereo tsara aza manana fisainana negatif ny tianyteneny amin'izany raha misy ozy izy zavatra hevery dia ozy izy hoe allo zavatra manakajy zavatra mahitsy zavatra madio zavatra mateoti zavatra tsara laza ny fahatsara ampana negatif ave zany zareo positif zany hoe isika raha te ho faly zany mila mandeha amin'ny positivité mila mahita zavatra amin'ny fomba fahitan'Andriamanitra anazy fa tsy fomba tiantsika hitana azy satria raha mandeha amin'izao fijery masony zao isika raraka amin'ny fonontsika zany ho sy tenin'Andriamanitra isika tsy mandeha tsy mijery amin'ny masony hitan'ny olona zao fa mandeha amin'ny finoany satria zay ny lazain-dadako dia zany tokoa no ataony amin'izao fotoana zao dia misy tenin'Andriamanitra maromaro nomen'Andriamanitra ana ho zaraiko amintsika sy ianao ireo tenin'Andriamanitra io ary miteny mihitsy n'Andriamanitra amin'izao fotoana zao afaly anao io satria misy amintsika sy ianao ao anatin'ity herinandro ity tamintsika mivavaka dia misy teny nomen'Andriamanitra antsika dia androan'Andriamanitra ame confirmation anao hoe izy mihitsy ny teny anao an'izany teny zany ary rehefa ho renesinao zany teny zany mino fa hitondra fifaliana lehibe ao anatinao izany ary zany fifaliana zany miampy hatrany ahatonga fiobina anao an'Andriamanitra andao ary jerevantsika reny teny no man'Andriamanitra ho antsika sy ianao hitantsika teny voalohany indrindra Romaina 8:31 katramin'ny 32 ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ino na ary no lazaintsika amin'ny izany zavatra izany raha Andriamanitra momba antsika iza moa no atohitra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-pona kova ny zavatra rehetra amin'izao fotoana zao io teny voalohany indrindra nomen'Andriamanitra amin'ny faly antsika sy ianao io teny io dia tena manambara mihitsy ny hoe na iza na izy ary na ino situation manohitra anao fatary fa Andriamanitra momba anao ary rehefa Andriamanitra momba anao dia mitsangana ao anao izy tsy ho hitanao intsony reny tsy afaka manohatra anao intsony izy reny ary ozy koa tenin'Andriamanitra ao anatin'io hoe ny izay name Jesosy Kristy ho antsika sy ianao dia tsy ho hainy tokoa ve mame antsika ny zavatra rehetra ilaintsika sy ianao ina zavatra na iza te hitsangana anohitra anao tonoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany mijoro amin'io teny io rehefa Andriamanitra amin'izao fotoana izao mijoro anao tsy misy niza na izy afaka manohitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary na inona zavatra tediavinao na inona zavatra ilainao zany nambaran'Andriamanitra hoe ain'Andriamanitra omeny antsika maimaim-pona ny zavatra rehetra anjaranao izany na inona zavatra tediavinao angatanao hitan'Andriamanitra famasoanao ho azonao zany amin'ity volana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho feno fiobiny ianao tenin'Andriamanitra faharoa hitantsika ao anatin'ny Isaia 60 voalohany sy faharoa
Isaia 60 voalohany sy faharoa vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry ny Jehova efa miposaka aminao. Faharoa, fa indro ny haizony manarona ny tany ary ny haizony pito manarona ny fireneny, fa aminao kosa no iposany Jehova ary aminao no isehoany voninahitra. Miteny aminao Andriamanitra androany mitsangana mihazava efa tonga ny fahazavanao. Anao izany matory anao zany androany dia efa nilokalizen'Andriamanitra mialoha ianao mba andrehan zany teny zany. Mila mitsangana ianao fa ny fahazavan'Andriamanitra efa iposaka aminao. Miteny tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra zao manao hoe efa maizina zao tontolo zao, efa maizina firenena. Ien maro ny firenena amin'izao fotoana zao mandalo fahoriana, fa aminao kosa hozy tenin'Andriamanitra iposana voninahitra n'Andriamanitra. Satria manino? Satria miavaka ianao, satria tenin'Andriamanitra ianao, satria nilokalizen'Andriamanitra mba hitsangana ianao mba ho fahazavana ho an'izao tontolo zao. Tenin'Andriamanitra fahatelo jerevantsika ao anatin'ny Salamo 3:3. Salamo 3:3 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Kanjo ianao Jehova o no apingako manodidinay, voninahitra sy mpanandratra ny lohako. Jereo tsara io teny io. Kanjo ianao Jehova o no apinga manodidinay, voninahitra sy mpanandratra ny lohako. Ianao amin'izao fotoana zao mety mandalo situation atao hoe mety mandalo henatra hoe nanaratsy lazanao ohatra Satana, misy étiquette ratsy mety nataony Satana taminao, de lasa malaza ianao hoe ianao ohatr'izao, ianao ohatr'izao. Nefa hozy tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mivoninahitra ao ary izy no manandratra ny lohanao. Aza mitrakatsony, aza mireraka tsony ianao manomboka androany, aza miketraka tsony ianao manomboka androany, fa mitraka. Mila mitraka ianao. Ataovy ohatr'izao ny lohanao mijereva lanitra fa aza mijery amin'ny tany tsony, fa esorin'Andriamanitra ao anatin'ny henatra ianao. Izy lay Andriamanitra, ny voninahitra n'Andriamanitra no miseho amin'ny fiainanao. Adinio lasa, adinio zavatra tenen'ny Satana mombanao, adinio zavatra tenen'ny agent satanika mombanao, fa oka ianao mitazona n'io teny io. Salamo 3:3 Andriamanitra voninahitra ao ary izy no mampiakatra ny lohanao. Anjaranao zao miaina ao anatin'ny fiobiana miaraka amin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra faefatra jerevantsika Salamo 118 andiny fa 17. Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Io teny io tiako todiko manokana amin'ny olona mety hoe marary ianao amin'izao fotoana zao. Mety hoe misy situation mafy lalovanao amin'izao fotoana zao, dia misy olona miteny aminao hoe tsy ho afabelona amin'izany ianao. Zany teny olombelona, fa hozy tenin'Andriamanitra kosa manao hoe tsy ho faty ianao fa ho velona ianao ka hitory ny asan'i Jehova. Anteniko anareo satria zavatra niainako io tao anatin'ity taona ity nisy fotoana voan'ny Covid, za tsy hoe narary be voninahitra ho an'Andriamanitra, fa les premiers jours zany nisy courbature de narary be ny lohako. De rehefa avy eo nivavaka de namey toromarika Andriamanitra ina ny tokony ataoko de nataoko zay. Ny deuxième jour za nitsangana mbola miteste positif foana, nefa za mitsangana manao rarato atrano, manao sakafo, manao zavatra rehetra, fa vonareo hoe positif de niteny tamin'Andriamanitra nivavaka. Zay teny zay ny azoko, tsy ho faty aho fa ho velona de anambary ny asan'i Jehova. Eto aho androany amino aho fa raha eto ianao, raha sanatria ianao marary, na hoe misy olona marary amin'ny fianakavianao, zay tena mampiasa ny sainanao,
zay zavatra nataony tompo anazy zany ataony aminao ihany keo zany. Mino fa Andriamanitra tsy mijery tavan'olona, zay nataony amiray no ataony amin'ny be da be. Aza hoketraka ianao, aza matahotra hoe be da be ny olona maty amin'ny covid, za koa vo de za koa faty, esory amin'ny sainao zany. Be da be zany fa ianao tsy ao anatin'ilay be da be, ianao ao anatin'ilay navanin'Andriamanitra, satria manompo azy ianao de avany ianao. Zany ny anjaranao, tsy ho faty ianao fa ho velona ianao ary anambara ny asan'i Jehovah. Dikan'izany ijoro vavinombelona ianao fa nombanao Jehovah tao anatin'ny tsy fahasalamanao. Ny tenin'Andriamanitra manaraka jerevantsika Isaia 55:10-11. Tenin'Andriamanitra fantatrintsika loatra fa io mila sainsaintsika foana io tenin'Andriamanitra io. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe fa toy ny ranon'ny orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa navonto ny tany ka nampaniry ny nampamokatra azy mba atonga vo ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka izany ny teny izay aloka ny vavako. Tsy iveriny amiko foana izy raha tsy efa manatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'ny ampandehanako azy. Amen. Firy ny tenin'Andriamanitra ny azonao, firy ny teny fikasana no azonao. Eo koa misy tenin'Andriamanitra tiako apiko ao anatin'izany hoe Habakkuk 2:3, mitenin'Andriamanitra momba ny vision. Mety name vision anao Andriamanitra, tsy fantatry hoe taony firy lasy efa nome vision anao Andriamanitra, miandry foana ianao, miandry foana ianao, mbola tsy tonga ilay izy. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoany andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho disy. Eny, na dia mitaredretra aza izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka ijanona, ka tsy ijanona. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zareo tsy raraka amin'ny tany ary matona azy vision avy amin'Andriamanitra, tsy ijanona zany vision zany, ho tanteraka fa tsy amin'ny fotoanantsika, amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Manana fanantenana fa ho ampifalian'Andriamanitra ianao ary ioby ianao miaraka aminazy amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo. Misy ao anatinareo zao mbola miandry fa aiza ny anjarako, mbola misy ao. Ho hitantsika ao anatin'ny Isaia 8:18. Isaia 8:18, osy tenin'Andriamanitra manao hoe indreto izao sy ireo zaza nomen'Andriamanitra dia famatarana sy fahagagana ao amin'ny Israel avy amin'ny Jehovah tompo marina izay monina ao amin'ny tendrombohitra Zion. Amen. Ianao sy ny zanakao dia ho famatarana sy fahagagana ho an'izao tontolo zao. Fidin'Andriamanitra ho amin'izany isika sy ianao. Ary araioby isika amin'ity volana ity. Manaraka Jeremia 31:13. Jeremia 31:13, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana rivière mba minjatovy sy ny antra koa, fa ho ampodiko ho fifaliana ny fitomanina ka ho ampiononiko sy ampifaliko izy ho afaka alahelo. Amen. Tsy haiko hoe nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'izao, impiry ianao ny tomany, impiry ianao ny nalahelo, impiry ianao ny talao amin'Andriamanitra. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe na ny antra, na ny tanora, na ny kely, ho avadinin'Andriamanitra zany fitomanina zany, zany alahelo zany, omen'Andriamanitra fifaliana sy fandihizana ho anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo teny ireo zareo dia tena reny zany ipoizantsika ny fifaliana, ary zany fifaliana zany mitombo hatrany dia hiaina ao anatin'ny fiobiana n'Andriamanitra isika. Tazomy tsara ireo teny ireo satria avy amin'Andriamanitra io, tsy avy amin'ny saiko io. Andriamanitra malala hoe izao ny zanako ao anatin'ireo live zao
dia omeko reo teny reo mba hitondra vokatra amin'ny fiainana. Oka ianao mandray an'izany amin'ny finoana. Ary manaraka Isaia 41:10 aintsika loatra. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho. Ary aza miketraka foana, aza mierikerika foana azafady. Fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Amen. Aza matahotra, aza mierikerika foana momba antsika sy ianao Andriamanitra. Dikany hoe aza matahotra, aza mierikerika, dikan'izany hoe mila amintsika mijery an'Andriamanitra, mifocus eo amin'Andriamanitra. Ny olombelo mety miteny an'izao rehetrarehetra zao, Satana koa mety manao ny asa hoe ampatahotra anao. Fa tsy tokony matahotra ianao rehefa manana ny tenin'Andriamanitra mijoro ianao amin'io. Fa Andriamanitra no amonjy anao. Manaraka Exodus 14:13. Ny Exodus 14:13 mety be da be koa malala n'io teny io, ary ozy izy Mosesy tamin'ny olona. Aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay natao ho anareo anio. Fa ny Egyptiana izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Izy reo Egyptiana manenjika anao. Izy reo Egyptiana manao ratsy anao. Ozy tenin'Andriamanitra zay Egyptiana hitanao anio dia tsy ho hitanareo intsony izany mandrakizay. Zany tenin'Andriamanitra tazomy zany. Samy malalany eto amin'izao fotoana izao, samy malala isika tsirairay avy hoe iza le Egyptiana manenjika. Andriamanitra koa malala an'izany, fa miteny izy tsy ho hitantsika intsony zany mandrakizay. Ny teny anankiray somary lavalava fa be da be ny so, be da be ny teny fifaliana ao anatin'izany dia vakiko na dia lava amin'ny Salamy 128 hitantsika an'izany. Salamy 128. Miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny momba ny asa tananao ozy tenin'Andriamanitra hoaninao tokoa. Dikan'izany tsy hoe ianao miasa ny olo-kafa no mihinana ny momba ny asan'ny tananao. Sady miasa ianao mihinana ianao rehefa mihinana koa ianao afaka mizara ihany koa. Izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anao, fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Patelo, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva mandidy ny latabatrao. Zany anjaranao, vadinao sy ny zanakao. Fa efatra, indro fa toy izany no hitahiny izay lehilahy matahotra an'i Jehova. Izay lehilahy matahotra an'i Jehova miomana amin'ny fitahiany Jehova. Hitanao avy anjonany Jehova, ary ho faly ahita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahita ny zafonao anie ianao fiadanana ho amin'ny Israel. Ahita ho zafonao zany ange ianao hoe ela velona. Zay le teneko ao anatin'io teny io maro ny zavatra soa azonao raisy amin'io Salamy 128 io. Dia ny teny farany amin'ny teny nomeny tompo anahy mba ho confirmer zavatra ny tenen'ny tompo anao dia hitantsika amin'ny John 14:2-3. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ao an-trano raiko misy fitoerany maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho, fa andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho. Raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Amen. Zany hoe ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra
hoe fiobina tsy hoe mijanona eto fa hatrany an-danitra miaraka amin'Andriamanitra. Eto tsika mioby miaraka amin'Andriamanitra rehefa hiverina Jesosy Kristy makatsika miakatra any amin'ny raintsika isika antsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia mbola hifaly sy hioby mandrakizay. Donc amin'ny planin'Andriamanitra ho antsika sy ianao zanany dia hioby mandrakizay. Ho faranako ny fitoam-bavaka androany tokoa dia faranako an'izany teny zany hitantsika ao anatin'ny Isaia 12. Alohan'izany te hiteny aminao. Vanginy tompo ao amin'izao fotoana izao amin'ireo teny rehetrarehetra nomen'Andriamanitra anao teo dia mila voalohany indrindra ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra foana. Mamaky an'ireo teny ireo foana ianao. Mamaky ny teny fikasana ny promesse ananan'Andriamanitra anao foana. Aza adino mihitsy ireo. Mila vakinao. Zany mahatonga ny Andriamanitra ny teny tamin'ny Habakoko hoe soraty. Mila soratanao. Mila vakinao foana. Rehefa vakinao le izy tsy hoe mamaky fotsiny. Vakinao dia inonao koa le izy. Zany teneny dada koa izany. Dia tena inoko ilay zavatra teneny ana. Satria izay teneny dia ho taterahany tokoa. Rehefa mino an'le izy ianao dia afaka amin'izay ianao mikonfese an'izay amin'ny fiainanao isanandro. Confessio daholo. Reny teny nomen'Andriamanitra anao reny confesseo. Aza mihaino zavatra ratsy ery fa izay teneny tompo anao. Iny no confesseny dia zany koa no mitraka amin'ny fiainanao. Zany koa no mitranga amin'ny fiainanao azafady. Confesseny jusqu'à l'accomplissement. Confessena foana. Para-pahitanao misué les zavatra. Ten'Andriamanitra farany vakiko aminao Isaia 12:12. Zao zareo aza atao ambany zavatra ro teny rao. Ary ihany koa io tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 12 zao. Araka ny teneko antsika ity volana ity nataon'Andriamanitra hoe volana fiobina. Nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'izao tsy haiko zavatra nilalovanao. Fa natokan'Andriamanitra ity volana ity mba hoe hioby sika sy ianao. Dia ao anatin'izany ihany koa volana 12e mois isika ity volana ity dia mbola Isaia 12 nomeny antsika. Andao inge jerevantsika inona voasoratra ao anatiny Isaia 12. Ary teny ianao amin'izany andro izany hoe hideranao ao Jehova ho. Fania dia tesitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka mampiony ahy ianao. Andiny faharoa, indro Andriamanitra no famonjena ahy dia atoky aho fa tsy mba atahotra fa Jehova tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjena ho ahy izy. Fatelo, jereo tsara nge io teny io ho amin'ny fifaliana no antsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Amin'ny fifaliana. Averiko andimy fatelo. Amin'ny fifaliana no antsakanareo rano amin'ny lohan'ny mpamonjena. Io jereo io teny io amin'ny fifaliana no antsakanareo rano. Fantatritsika sy ianao tenin'Andriamanitra dia rano velona zany. Ampifaliana isika sy ianao andeha aka rano velona aka tenin'Andriamanitra isanandro. Zany hoe amin'ny loharan'ny mpamonjena isika aka tenin'Andriamanitra amin'ny loharan'ny mpamonjena amin'ny Baiboly amin'ny tenin'Andriamanitra izay mitondra fiainana ho antsika sy ianao. Jereva andimy faefatra ary teny anao amin'izany andro zany ka hanao hoe midera an Jehova miantso ny anarany ampafantaro amin'ny fireneny ny asany ampatsiarova fa efa misandatra ny anarany. Ary teny anao andiny faefatra azafady toko. Ary teny anao amin'izany andro izany andro zany ataontsika hoe androany. Iteny anao amin'izany andro zany ka hanao hoe midera an Jehova ianao androany. Miantso ny anarany ianao androany. Ampafantaro amin'ny fireneny ny asan'i Jehova. Ampatsiarova fa efa misandatra ny anarany. Andiny fadimy.
jereo nge mankalaza an Jehova fa asa lehibe no nataony ary oka ho fantatrany amin'ny tany rehetra izany miantso mafy sy mioby ripon'ny ziony fa lehibe ao avonao ny iray masiny Israel. Maninona hozy izy miantso mafy sy mioby ripon'ny ziony fa lehibe ao avonao ny iray masiny Israel. Lehibe ao avontsika sianao Andriamanitra. Zany hoe mitombo marina ilay tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miaraka amintsika foana. Miaraka amintsika foana antrany antrany izy, lehibe izy. Ary mamonjy atsika izy. Inona zavatra tediavintsika tena vitan'Andriamanitra manao an'izany. Misy zavatra mahagaga tsy hain'Andriamanitra tao ve? Na inona zavatra lalovanao dia hiteny aminao hoe misy promesse antsika sianao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Vakio inio ary déclareo confessena amin'ny fiainanao. Samy ioby isika sianao. Tenin'Andriamanitra anankiray napetraka ny tompo amin'ny foko ary ivavaka ho anao ihany koa alohan'ny faranantsika zao fotoana izao hitantsika amin'ny epistiliny John 3 Jean 2 epistiliny John fahatelo andiny faharoa miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Epistiliny John telo andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io dia milaza n'Andriamanitra, milaza John hoe iriko ianareo ambinina. Jereo tsika hoe ry malala mangataka aho mba ambiny sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao tahaka izay anambinan'ny mpanahinao ihany. Zany hoe sitrapon'Andriamanitra tsy hoe fanantsika ihany ho ambiny fa zay rehetra momba antsika salama sy ambiny amin'ny zava-drehetra isika sianao. Zay sitrapon'Andriamanitra ho antsika sianao. Ary ao anatin'izany tena ioby isika satria rehefa ambinina amin'ny zavatra rehetra isika inona zavatra mihoatra an'izany ary ny tediavinao, fananao ambiny, tenanao ambiny, ny asanao ambiny, ny mombanao rehetra salama sy ambiny. Inona mihoatra ary zareo no angatantsika an'izany. Zany tenitenen'i John zany dia zany ihany koa vavaka ho anao androany. Tena ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, idiran'Andriamanitra ny lafina rehetra amin'ny fiainanao ka tena iseho amin'ny fiainanao ihany koa ny fanambinana sy ny fahasalamana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao. Dia iara-ioby isika amin'ity volana Desambra ity ary iara-me voninahitra an'Andriamanitra. Ndao tsika ivavaka mino fa vonina ianao amin'izao fotoana izao andray ny anjaranao dia okenao amin'izao fotoana izao za hivavaka tena miandrandra zavatra avy amin'ny tompo, miandrandra kasika avy amin'ny tompo. Hozy tenin'Andriamanitra na aiza misy roa na telo mihoany amin'ny anarako dia hovony eny mety hoe any amin'ny misy anao any ianao fa isika rehefa mijery n'Andriamanitra ray misaintsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao, ao anatin'izao live izao dia eo izy. Ary rehefa eo Andriamanitra fantatrintsika ny fahatsaranana izay no arotsaka amintsika tsirairay avy. Miandrandra kasika avy amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Dao atsika sianao hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy midera mankalaza ny anaranao masina, misaotra anao dada amin'ny fotoana izay nomenao anay anio. Andriamanitra tsara ianao dada, Andriamanitra malala anay tsirairay avy, Andriamanitra malala ny situation anay tsirairay avy, Andriamanitra mahita ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, mahita ny toe-ponay ianao, mahita ny toe-pananay ianao, malala ny zava-drehetra momba anay na situation inona misy anay. Dada mijoro amin'ilay teny
amin'ilay teninao manao hoe ry malala iriko fa ambiny sy salama amin'ny zavadrehetra ianareo tahaka mifanambinana amin'ny fananareo. Dada amin'izao fotoan'izao mivavaka ho an'ny zanako tsirairay avy zay mahita an'izao live zao amin'ny vantana sy zay mbola mijery an'izao live zao ao aorianan'izao. Mivavaka aho dada amin'izao fotoan'izao mba tena ianao dada no hiasa amin'ny fiainan'ny zareo tsirairay avy. Ianao dada malala ny zavatra andraindrainy zareo. Misy eo dada miandrandra hoe tena ifanatona anao bebe kokoa, ivavaka aminao bebe kokoa, itia anao bebe kokoa, anompo anao bebe kokoa. Omeo anazy izany dada. Ka sy io izy amin'izao fotoan'izao. Ka sy io izy amin'izao fotoan'izao. Omeo anazy mifaniriny fanahany amin'izao fotoan'izao. Raha misy koa ao mireraka amin'ny fanahany, ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavadrehetra, angatahako ianao amin'izao fotoan'izao mikasika an'ireo olo ireo. Oka ianao dada no ampatanjaka ny fanahany zareo amin'izao fotoan'izao. Tena hoe hitondra ny zareo en dimension ambaratonga manaraka miaraka aminao. Eo ihany koa dada mivavaka ho an'ny olona zay tsy salama mivantana. Misy eo mety hoe marary, misy eo mety hoe voan'ny coronavirus na hoe karazany aretin'ny doha, aretin'ny maso, aretin'ny aty, aretin'ny karazany aretin' zay fantatrao dada, ny anarany aretina ihany koa mety hoe cancer, mety hoe infection isan-karazany. Ozy tenao manao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy dia ambony ny anarana rehetra, fa atsoko zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na izy manaraka zao fotoam-bavaka izao ka marary no tenao milaza hoe mandoalika ireo dia tonoky fa mandoalika reo aretinareo, reo virus reo infection reo mandoalika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ambiny tsy anakery intsony amin'ny vatany zanakao satria ozy tenao manao hoe ny tenanay dia tempolo mifanahinao masina. Dada makatoerana amin'ny tenan'ireo olo reo, ataovy ny asanao tsara indrindra, diovy zay tokony diovy dada, ungoty dada zay tokony ungotana amin'izao fotoan'izao. Aroka ilay rasabidin'i Jesosy Kristy manadioany zareo tanteraka mba hikorina ny famindraponao, ny fahasoavanao, ny fitahinao, ny fahasalamanao, ny fatanjahan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivavaka ihany koa amin'izao fotoan'izao ho an'ny olona miady saina amin'izao fotoan'izao, ny momba ny asany, ny momba ny projet, ny momba ny vision, ny momba ny zavatra andrasany aminao. Ianao ny tena malala iny zany, fa ianao kosa ny teny hoe tsy raraka zany ny teninao. Ianao kosa miteny hoe ny vision mila andrasana fa ho avy amin'ny fotoana. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ampifalio reo zanakao zay miandrandra anao, zay miandry anao, zay miandry amin'ny fipokany ireo projet areo mba voninahitry ny anaranao. Oka ianao dada androtsaka sy manokatra ny lantrao amin'izao fotoan'izao. Naiza na aiza ny fitahina tokony tonga amin'ny zanakao, ataovy izany mba voninahitry ny anaranao. Efa nitendiko ianao amin'izao fotoan'izao dia ny areniny gentlis dia ho afindranao amin'ny pelatana ny mpanomponao. Ataovy izany dada, lokalize ny mpanomponao tsirairay avy, ny mpanomponao zay tianao sitraponao, ny mpanomponao zay tianao tanteraka ny teninao sy mission zay ampanaovinao anazy, afindrao amin'ny tanan'ireny mpanomponao ireo arena ireo mba ampifaly, mba hitonga famonjena ihany koa ho an'ny olona mandidy tahinao izy, mba ho fitahina ho an'ny olona maro. Dada na ina koa amin'izao fotoan'izao misy olona miandrandra vavaka zay tsy voatonoko eto androany, fa na ianao masina dada malala ny zavadrehetra. Oka ianao dada no mame anazy amin'ny anjarany, ianao zay mahay ny zavadrehetra, malala ny zavadrehetra. Oka mifafeno mifanahinao dada irotsaka ao anatin'ny zareo samy mahazo ny anjara amin'ny fahatsaranao izay, samy mahazo ny fahasoavanao izay, samy mahazo ny fitahina avy aminao izay. Ary indrindra dada mangataka fiarovana magaga ho an'ity volana Desambra ity, ho an'ny fianakavian'ny Beniasei sy ny fianakaviana tsirairay avy, tsy ho hita masony ratsy fanay izay, tsy ho kasiany tanany ratsy fanay izay, fa zay kosa dia ho
avahanao ho tazominao mafy amin'ny tananao ankavanana ho entinao amin'ny toerana avy mba hioby anao izay mba voninahitry ny anaranao ireriany dada misaotra anao mideranao mankalaza ny anaranao masina manana tokoa zay manana anao zay dada tena misaotra anao fitiavanao anay zay tsy mety miritra mitsy isanandro amin'ny famindraponao dia tena miteny amin'ny fiainanay na dia misy fotoana aza izay manao zavatra tsy mety ozy tenao manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao dia zany isoranay anao zay dada satria mbola hitanay amin'ny fiainana zay mbola omenao anay isanandro mbola hitanay ny fahatsarahanao amin'ny fiainanay eto dada mampatsiahy ianao hoe mila mivavaka ho an'ny olona be voka amin'izao fotoana izao misaotra anao dada mampatsiahy an'izany ary matoa ianao mampatsiahy dia mizavatra tianao atao na iza be voka amin'izao fotoana izao manaraka an'izao live izao na manana fianakaviana ianao be voka manaraka an'izao live izao aza manahy aza matahotra Andriamanitra efa mikarakara momba ny zanakao ozy tenin'Andriamanitra hoe zanaka dia fitahiana avy amin'ny Jehovah fitahiana zay hoentinao ao anatin'ny kibonao io ary ahitan'ilay andro tokony voana ao anatin'ny kibonao izy ary ho ampiasain'Andriamanitra ny zanakao mba ho voninahitry ny anarany aza manahy ianao aza matahotra ianao fefa ompela tanan'Andriamanitra ho avy ny zanakao tahin'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy faly niaraka tamintsika androany tonoko aminao ny fahasoavana androany misy tenin'Andriamanitra omeny mpanompon'Andriamanitra vakina eto dia vakiko eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny Isaia 58:13-14 Isaia 58:13-14 zany révélation azo mpanompon'Andriamanitra mino afa mbola tsy miala ao anatin'izao live zao ianao anjaranao zany bonus omen'Andriamanitra anao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny andro masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ary ny noamasina ny Jehova hoe mendrika ho ajainy ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteny foana dia ozy tenin'Andriamanitra manao hoe dia iravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandratro amin'ny avony amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakob rainao fa ny vavan'i Jehova no efa niteny vava Jehova niteny tamin'ny fiainanao androany raisiko zany tsodrany avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany androany fa Jehova niteny tamin'ny fiainanao entiko fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao amin'ny trano Jehova andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen tahiny tombo daholo Andriamanitra anatsara ny fiainanao hatrany hatrany ary miverena miaraka amin'ny fijoroana avavolombelona veloma tompoko eto ianao fanahy masino eto ny fanatrehanao eto ny fahefanao miandrandranao ny fonay fanahy masino miandrandranao ny fanahinay ny aminay tontolo fanahy masino fanahina sinao avy fenony foko ny amiko tontolo fanahina sinao avy faniriko e trindrana
le fiainam-baovao avy aminao sy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masinao milaro mianjanjanao miao anatiko ao le fiainam-baovao avy aminao sy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masinao milaro ao le fiainam-baovao avy aminao sy ho toy ny taloha tompony fiainako